Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manolotra anao vaovao. Ampitiavana indray no iarahana aminao tompolasy toko vavy ary anolorana ihany koa ny araba mitsitakarevan'ny alarobia ity tonga soto anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany somary efa lasa ny fotoanantsika ary dia avy hatrany dia atombontsika ny fampahalalam-baovao isany hoentina amintsika amin'izany ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana ny fanandrify tamin'izay ihany koa ny andro nentina nanamariana amin'ny ady atao amin'ny aretina Alzheimer ireo be antitra moa ny tena iaran'izany matetika ny sehatra politika indray dia ny fandraisana anjara ny Madagasikara ao anatin'ilay fivoriam-be fa raika amin'ny fitopolo ny firenena mikambana dia nazahoana akony ihany koa ankoatr'izay hoentina amintsika ihany koa ireo sehatra sosialy samihafa zava-mitranga eto andrenivohitra no entsika misantatra ny vaovao mahazovana ao anatin'ny firaisana fahatelo iny ny boribory tany fahatelo izany hoe ny Besarety sy ny manodidina eny amin'izao fotoana izao ny trangana tsy fandriampahalemana farany teo dia teratany sinoa iray no nisy nanentaka teny Besarety teny lasan'ireo tsy mataotody atao anatin'ny teasa fanendahana ity ny finday efatra an'ity teratany sinoa ity. Sinoa iray mahery ny 80 taona kosa nisy nanendaka tetsy Besarety Antananarivo tokony tamin'ny 10 alina lasa tamin'izany ny finday efatra teny an-tanana saingy vomafy kosa ny fahasalamany satria ny akapoka mafy tamin'ny paveny lamosiny ka noaverina fa maharary azy mafy raha ny fahitana azy teny an-toerana. Manino izy io maratra sa manino tapaka amin'ny lamosiny? Inona amin'ny voto be? Zay mianankireto voaka ato amin'ny hotely fa tiany hotelinay dia mbola tolomon'le bandy eto izy dia za tonga dia sika be sady niazakazaka le bandy efa trafika olona firy ny hitana ray olona ray nanendaka anazy ihany nanendaka azy dia tokony tany fily izy ny trano vao eo asa atsasakadiny zay iza ny anarana izy io? Izy le miara-miasa pistasy no ataonay surnom fa izy mihinana zavatra pistasy dia pistasy ny zavatra hoaniny ataonay surnom fa lazain'ireo nanatro maso fa lehilahy iray ihany no nanendaka azy ka ireo finday ny nahaliana ilay jiolahy na dia teny aminy mbola nisy kitapo efa nananatra azy foana moa ireo malagasy miasa ao amin'ireto sinoa ireto mba hitandrina manoloana ny fampideraderana ireo finday saingy nanantena ny kongo foanavitra azy angambany izy ity dia izao no vokany. Tsy mety mandeha any amin'ny hopitaly mahazatra ka ny sinoa na dia akaiky teo azy ny hopitaly ny miaramila fa leo ny tsabonany mahitsy izay mbola misy 30 kilometatra miala eo ho viva ny nangatahan'ilay trabona sy ireo namany ny sisika nandresy lahatra azy ireo ny lefitry ny borigady ny zandarmerie tsy mahazo fa ny alamaina manana trano fisakafoanana sy fivarotana moto ilay sinoa dia mivezivezy eo ka izay ny nahatratra azy alina teo.